aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra akasika hafatra ariavana dia ny mpitandrina izay fitetsika tsiraray avy izy ireo. Ka alohan'izany riavana dia anao hira roa avy hatrany ireto Sampana Tanora Kristiana hideratsika an'Andriamanitra fa isika dia olona noforonony ka midera azy noho ny asa lehibe ary misaotra azy koa isika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao atsika. Andriamanitra no fidy, Andriamanitra ny agnatso atsika ho amin'izao fanampony masina izao. Andeha isika aloha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitahina. Hira roa avy hatrany, aleluia, ny fahasoavanao. Yeah.
tantara voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mitantara amintsika ny amin'ny ny fitenen'Andriamanitra any Davida miverimerina imbetsaka ao ny teneny fidy zay efa ny fidy fidina ho mpanjakany Israely i Davida fa ny zanany ihany koa Solomona dia ny fidin'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra fanompoana manokana dia ny amin'ny hanangana hanamboatra ny tempoly tao Jerosalema. Andriamanitra dia mifidy olona mba hanompo azy fanindrin'i Davida ary havana ny hanao ny tempoly sainga tsy nahavelan'Andriamanitra hanao an'izany izy araka ny volaza eto ny satria lehilahy mpiady sy mpandatsadra izy fa Solomona zanany no hanao zany tempoly zany. Voalohany ry havana mifidy ary manome anjara tandrify ny rehetra Andriamanitra, mifidy ary manome anjara tandrify ho an'ny rehetra Andriamanitra. Nifidiny Davida ary Solomona koa dia nifidiny eto. Ny 110 moa tena malaza tsara nilay fidianana ny Solomona ny 110 manao hoe mitandrema fa Jehova efa nifidy anao hanao trano fitoerana masina dia mahereza. Davida araka ny tantara dia nanano fitaovana rehetra ho amin'ny fanambarana ny tempoly ary rehefa voavory zany dia ambara efa antitra izy efa akaiky ho faty dia Solomona zanany no ny tenen'Andriamanitra handimby azy teo amin'ny fitondram-panjakana ka mita zany tempolin'Andriamanitra zany nanangona ny fitaovana ihany no anjarany Davida fa nanao ny trano kosa dia i Solomona. Inona ry havana ny hafatra tsika amin'izany maneho amintsika zany fa ny olona tsirairay avy dia manana ny anjara tandrify izay Andriamanitra no mamaritra azy eto tsy ny fanindrin'i Davida na dia efa vory avokoa aza ny tomanandritra hoy izy Andriamanitra hoe tsy enao no manao an'io fa ny zanakao. Andriamanitra dia manome anjara tandrify anjara fanompona ho an'ny olona rehetra izay nifidiny na izy na iza. Meny Andriamanitra zara fanompona izy zara zarina samihafa ry havana ny fanomezam-pahasoavana. Ny olona zay fidin'Andriamanitra omeny anjara tandrify amin'ny fanompona. Ny anjara tandrify anao amin'izay fidin'Andriamanitra anao ataovy zany aza miandry ny hafa anao izany fa zay nomeny Andriamanitra ataonao tantera ho ampitiavana zany ary zay atao ny hafa ihany koa dia aza ialonana aza salvanina ary indrindra ny famezam-pahasoavana dia samy manana ny azy tsiraray avy. Misy olona tian'Andriamanitra anao asa anankiray. Davida dia mpiady izy mpandatsadra araka ny voalaza eto mpanjaka raha teo izy nanoresy izy ataon'Andriamanitra naomby tamin'ny adiny rehetra fa na dia tianao tempoly azy izy tsy navelan'Andriamanitra anao zany izy fa ozy ny zanakao no anao ny tempoly. Zany ry havana dia mamaritra amintsika ny hoe na iza afaka omen'Andriamanitra anjara fanompona. Eny fa na Jodasy azy dia nifidin'Andriamanitra izy ary tena fidina manokana mihitsy ho mpitahiry vola ndreo mpianatra ny tompo. Koa dia mahereza ry havana amin'ny asa fanompona izay nifidiana ny tompo anao fa efa nifidy anao ihany koa ny tompo ho amin'izara fanompona rehetra zay napetrak'Andriamanitra ho saninao dia mampahery antsika ny tompo mampahery antsika izany ten'Andriamanitra zany fa na dia Solomona azy Davida azy na Jodasy azy dia nifidin'Andriamanitra tsy mifidy tafan'olon'Andriamanitra fa mifidy ny olona rehetra izy ary manome anjara asa tandrify ny tsiraray avy. Alohan'ny terentsika ry havana amin'ny fizarana faharoa amin'ny lioka dia anao ny hira roa avy hatrany ray reto Sampana Tanora Kristiana ray eo meteza ray. Aku di
tantara voalohany teo avana azany Andriamanitra mifidy. Fa ny kotoko fahenina kosa dia milaza hoe Jesosy ndray dia nifidy ihany koa izy. Nifidy ny mpianany 12 izy. Ka inona no atao amin'izany fifidianana zay nataony Jesosy zany zay taratry ny fifidianana zay tantarantsika koa ankehitriny rehefa mifidy mpanompon'Andriamanitra. Asa goavana ry havana, asa saripady ny fifidianana mpanompon'Andriamanitra, ny mpianatra tahaka nyreto apôstôly reto ka tsy azo ataotao foana zany. Dia maha-olombelona ny Jesosy moa, olombelona mitafy nofo amandray izy, dia nilain'i Jesosy zany fimanitra rain'izany dia natendrombohitra izy voery sy fiombonana amin'Andriamanitra. Fa naharitra mivavaka izy, le zany hoe nanao alom-bavaka izy zany tamin'io fotoana io. Naharitra nivavaka, nandritra ny alina izy, zany hoe tena famatorana lalina tamin'Andriamanitra zany, mialoha ny fidianany ireto mpiara-miasa amin'ny akaiky ireto dia ny mpianatra 12 zany moa dia taratry ny hoe fidianan'ny Israely 12 folo tanaka 12 foko 12 dia nisy koa mitoy ny tantara mifidy 12 lahy ihany koa Jesosy manohy ny tantaram-pamonjena. Nivavaka izy, tsy nivavaka fotsiny fa sady naharitra, niharitra tamin'ny alina manontolo nivavaka mba homen'Andriamanitra tolo-tsaina, men'Andriamanitra hery ahafahany mifidy ireo mpianana. Voalaza fa misy marobe ny olona zay nanaradian'i Jesosy mpianatra, fa 12 tamin'ireo ihany, 12 tamin'ireo ihany no fidian'i Jesosy Kristy. Zay no sitrapon'Andriamanitra ka tsy mora zany. Dia nivavaka izy nangataka ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra amin'izay safidy ataony mba ahafahany manatanteraka zany fifidianana zany. Ary zany fomba nataon'i Jesosy zany koa dia naveriny tamin'ny fiangonana voalohany, naveriny apôstôly zany rehefa nifidy izy na ny Matia zay solo any Jodasy araka nytsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany teo. Mbola toizany fiangonana mandraka ankehitriny zany rehefa ifidy olona ho mpanompon'Andriamanitra, ifidy diakôna, ifidy braosy sisa dia mila mivavaka aloha hoentina mbavaka. Eny ankehitriny amin'ny fifidianana rehetra dia mba zay tena sitrapon'Andriamanitra no ho fidiana, mangataka tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra. Koa hafatra ry havana zany hoe asandrato isanandro ny vavaka, fa Andriamanitra dia miaino antsika. Misy tika zany hoe maharitra mivavaka zany, tsy vavaka ala safay zany akory, fa tena vavaka fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra, ny vavaka mandritra ny alina. Tsy hoe akory aitraitra na fititeseseo ihany no fisindreny hoe alim-bavaka na fivadikany reny, fa tena fiombonana n'Andriamanitra reny alohan'ny asa zay atao asa goavana, alohan'ny ady zay atrehany, alohan'ny fifidianana. Ilainy zany fiombonana amin'Andriamanitra zany mba ho tena hotolorin'Andriamanitra ny fahendreny, ahafahana manavaka tsara zay ho fidiana. Ka rehefa mivavaka ianao, mametraka ny safidinao na ny fanindrinao amin'Andriamanitra, dia tsy manenina amin'ny safidinao ianao rehefa mivavaka, fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Asan-drato ny vavaka, ho avy zao ny fifidianana, asan-drato ny vavaka, isika fiangonana no andrandraina amin'izany. Ho avy ny fifidianana amin'ny taona 4 ny fiangonana, asan-drato ny vavaka mba homen'Andriamanitra olom-boa fidy, olona zay ampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Zany no nataon'i Jesosy Kristy teto, mivavaka izy mba hanindran'Andriamanitra, mba homen'Andriamanitra mpiara-miasa hitory ny vaovao mahavaly. Hira roa avy hatrany indray ravana amara-paranana zao ten'Andriamanitra zao, mitsangana, le hitsangana isika, tsy isika no mitsangana akory, fa antso zay ataon'ny izy tike zany hitsangana hitory ny filazantsara,
hitory ny fitiavan'Andriamanitra fa zany nandrana antsika satria efa manakaiky hoy ny tonkira malaraka efa manakaiky tsy hoe ilay tsony dia ho avy ny tompo ao anatin'ny vanim-potoana faran'tika izao mitsangana efa manakaiky.
olona voafidy araka izany tombok'iro izany hitondra ny havatra ny tompo farany avana dia jerevantsika ny apôstôly toko voalohany teo a io indray dia fifidianana ataon'ny olombelona fifidianan'Andriamanitra fifidianan'i Jesosy ary fifidianan'ny olona nisy fifidianana teto ry havana iza moa fidiana teo iza mifidiana tamin'ny osan'ny apôstôly io iza no mifidiana iza tsara hoe zay andimby an'izy andimby an'i Jodasy zany hoe tsy azo avela ho banga ny toeran'ny olom-boafidy hoy ny tany am-panaran'izay hoe fenoiny banga tsy maintsy fenona zany ny banga lasa ny anankiray arina ambara hoe izy dia ho ny andininy fady eo amborapolo izay nialany Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany ny safidy hiala izy olom-boafidy izy manamarina ny tenin'i Jesosy moa zany ny ten'Andriamanitra hoe raha mitandrina raha maritra dia aparetiko izy ny fanjakany raha maritra amin'ny teniko izy ho ny voalazan'ny tantara teo Jodasy dia voalaza fa nanenina mafy no izy namadika ny tompo ahoana moa ny fiafarany nanato teny izy ho ny matetika fa fitamborapolo andininy fahadimy nanato teny izy fa eo amin'ny andininy fahafitam-befolo ry havana amin'ity ten'Andriamanitra ity dia voalazany hoe potraka izy dia vaky ny kibony ary ny varoraka ny tsinainy zay ny hafaran'ity Jodasy ity nanato teny izy zany raha apito izy nantantara dia hoe raha nanato teny izy zany dia potraka ny anjera dia vaky ny kibony ny varoraka ny tsinainy nampalahelo ny fiafarany zany olom-boafidin'Andriamanitra zany fa tena famoizam-po tanteraka ny fiafarany tsy mba afaka ny bebaka akory izy fa niziriziry hatramin'ny farany hanikazao ny fiafarany ny olom-boafidy tsy mitoetra tsara dia toy izany ny fiafarany ny asan'ny tompo anefa ry havana dia tsy maintsy mandeha dia mifidy olona avy hatrany ny fiangonana voalohany ny mpianatra mba isolo any Jodasy inona moa ry havana ny tena ambara amin'izany aza vela isy banga ny toeran'ny tompon'andraikitra na ny olom-boafidy na ny asan'Andriamanitra tsy ho vita eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa ny asan'ny tompo dia tsy maintsy mandeha hatrany raha misy miala raha misy nanao tahaka ny Jodasy mivadika raha misy mihemitra eo ihany ny hoe fitenefatra tsara sy ny fampibebahana fa tsy avela ho banga tsy avela hikatso ny asan'Andriamanitra zany no hitantsika eto manana olona marobe ny tompo anao ny asany hity ry havana dia milazany hoe tsy misy olona tsy asoloana zany eo amin'ny sehatra ny fanompona na iza asoloana avokoa ny olona rehetra na dia voalaza hoe tokana matany azy izy asoloany zany asoloana amin'izany andraikitra zany izy rehefa banga ny toerana zany ry havana no resahany eto fifidianana natao tahaka ny fifidianan'ny mpianatra koa eto ny hoe nivavaka ny fiangonana voalohany nivavaka izy dia avy eo nanao an'ity atao hoe filokana an'ity natao hoe atsapaka osika zany hoe talohan'ny filatsahan'ny fanahy masina dia nampiasaina moa zany hoe filokana zany efa nampiasaina taloha zany tamin'ny fizarana ny tany Palestina ohatra dia natao atsapaka ny fizarana ny tany ho an'ny foko 12 rehefa ny zarababo dia natao koa ny atsapaka natao ny filokana voalaza koa fa ireo miaramila zay nizara ny fitafian'i Jesosy dia natao inony natao atsapaka ihany koa hoe iza nahazo an'ity lampy ity tahaka izany rehefa nanahirana rehefa sarotra namantatra sitrapon'Andriamanitra dia nampiasainy zany filokana zany aty amin'ny andro ny fanahy masina kosa rehefa nomena ny fanahy masina dia ny fanahy masina no nentina ny safidy zareo tsara fa tsy misy tsony zany tirage au sort zany ankehitriny hoe fidy de konintsika dia hoe mifidiana
zay lanao amin'ny tsapako tsy zany fa mifidy mivavaka dia ny fanahy masina no mitarika atsika ho amin'izany fifidianana zany. Tsy nanao filokana intsony, tsy nanao antsapaka intsony, manoloana ny safidy ho raisinao ry havana malala dia zao hoe mangatany ny fanahy masina, mangatany ny fanahy masina amantara anao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny fifidianana resahana eto, mangataka ny fanan'Andriamanitra. Io fanahy masina io no mitarika anao mba tsy hahatonga anao ho diso safidy. Ny falifa omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina ho mpananandranao, ho mpisitaro-dalana anao, hanomenao safidy tsara eo amin'ny fiainana. Ny asan'ny tompo tsy maintsy mandeha ary manana olona mandrakariva ny tompo. Zay ny hoe voafidy matia teto no fotiana ho sorony Jodasy, tsy ny andily akory zany ny tanterahany zany. Reo ry havana, ny afatra telo ry havana, Andriamanitra mifidy olona manome azy andraraikitra tandrify azy. Jesosy Kristy koa mifidy ny mpianany mba ho mpiara-miasa aminy ny vavaka izy, ary sika ihany koa mifidy tsy avelan'Andriamanitra ho banga. Ny toerana eo amin'ny fanompoana raha sanadrika misy banga zany fa Andriamanitra ny mameny zany. Ny fanahy masina ane ho ao anatinao amin'ny fiainantsika manontolo ry havana dia misy fifidianana, safidy foana, fo mivoaka ny tranonao dia misy safidy eo. Mangatany fanahy masina mba omen'Andriamanitra safidy tsara ianao. Ho avy ny fifidianana, mangatany fanahy masina omen'Andriamanitra safidy tsara ianao zay sitrapony voaka ho tanterahana. Ny Andriamanitra mivoninahitra ho aminao ny fifidianan'ny tompo. Amen.